Fanomboka indray ny vatsim-pianarana amin'ny alalan'ny karatra nomerika ny mpianatra amin'ny oniversité ny fianaran-tsoa amin'ny herinandro ho avy izao. Mitohy ihany vontovona amin'izao fotoana ny firosoana amin'izay fanamboarana karatra andraisan'ny mpianatra vatsim-pianarana izay. Tanjona ny ampiaran'izany amin'ny oniversité mpanjakana manerana nosy mianta randrianaivo. Mpianatra mandina ny 5,4 atao amin'ny oniversité ny fianaran-tsoa no efa nisitraka ny karatra fandraisana ny vatsim-pianarana ary afaka handray vatsim-pianarana amin'ny alalany afaka andro maromaro. Tafiditra amin'ny asa famadihana ny fandoavana ny vatsim-pianarana ny mpianatra ny amin'ny anjerimanontolo ho toy ny fandoavana ny karamany mpampianatra framma tamin'ny alalan'ny karatra e-Poketra no notanterahana. Mandalo dingana maro ny famoahana ny karatra ho an'ny mpianatra io. Daram-pameana nanaovana an'ity aitao arakajy mirindra ity dia mba tsy hampisy ny risoriso ny famarinana ny mpianatra zany dia zavatra dingana voalohany. Rehefa vita ny famarinana ny mpianatra dia atao indray ny hoe activation ny carte, zany hoe amin'le carte dia asiana ny anaran'ny mpianatra amin'izay nominativa tsara iny carte iny ary rehefa vita iny activation iny dia ampidirinao amin'izay ny vola ary afaka misitraka ny vola amin'izay ny mpianatra rehetra mba ahafahany mividy makany amin'ny restaurant, ahafahany mividy ny frais ny biblioteka samihafa. Ny fianaran-tsoa zany dia efa vita zay dingana telo zay. Qualification niaraka tamin'ny ministra ny fampianarana ambony, ny activation niaraka tamin'ny PAOMA satria zavatra atao miaraka amin'ny PAOMA izy io ary iarana miaraka amin'ny PAOMA ary ny fandoavana anazy miaraka amin'ny PAOMA. Efa vita zany ny fianaran-tsoa manomboka indray ny volany ao anatin'ny karatra zany manomboka amin'ny herinandro ambony. Itoetra ny famadihana ny fandraisana ny vatsim-pianarana ho amin'ny alalan'ny karatra. Tamin'ity herinandro ity nroso tamin'ny mpianatra ny vontovorona ny asa. Tretrika indray amin'ity herinandro manaraka ity dia manao ny vontovorona izay efa nanomboka ihany koa ny famarinana mpianatra ary koa ny fiaktivevana an'ilay karta. Anatin'ny fametrahana ny lamina miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka ny ministera tompona andraikitra amin'izao fotoana izao ahafahana manatanteraka ny famadihana ny fandraisana vatsim-pianarana io ho amin'ny alalan'ny karatra manerana ny nosy.